Ry havana malala ao amin'ny tompo, faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manaraka ity fandarana manokana ity. Azo lazaina ho fandarana manokana tokoa ity fandarana ity satria tandrify sady tafiditra anatin'ny fotoana fankalazana ny 570 taona ny toby lehibe Ankaramalaza, koa dia mahafaly anay ny mizara amintsika ny momba ny lohateny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mama volavana Germaine Anenlava miatrika ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Resana tokoa ry havana ny amin'ny ray aman-dreny Mama Anenlava satria izy no angadina nanana sy vinahitana ny asan'ny fifoazana toby lehibe Ankaramalaza dia hatramin'ny taona 1977 izany araka izay nanendren'i Jesosy Kristy izay tompon'ny fifoazana lohan'ny fiangonana sady lohan'ny mpiandry izany asan'Andriamanitra izany. Ary dia avy amin'ny dinika fizarana toy izao no hazontsika taranaka mandeha miankehitriny mandray ny fampianarana izay napetraky ny ray aman-dreny mpanorona ny asa. Ho amin'izany dia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manahafa ahy dia tahaka ny anahafako any Kristy. Koretiana voalohany toko 2:1. Ary dia hoy ihany Paoly koa tomoera tsara rahala ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay fatiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo anie sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Tesaroniana 2:2-5 ka hatramin'ny 7:20. Manahoana tokoa ry havana ny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ny fanaovana ny asan'Andriamanitra asa izay natokan'Andriamanitra ho an'izay mino izany sady voafidin'Andriamanitra raha teo. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny ray. Jeremia 4:2-5. Ary miaraka amin'izany tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatareo amin'ny anarako na inona hoy Jesosy. Jeremia 4:2-5. Dia tanteraka tokoa izany iraka nampanofon'ny tompo ny mpanompony izany tamin'ny andro fahaveloman'ny mama ka raha zavatra tsy kely ny fanaovana famangina na tourné ireo toerana maro teto amin'ny firenena hatramin'ny fokontany. Afa-tsy ny tanàna Antsiranana izay napetraka ho an'ny taranaka ny nanao azy dia voamainka ny tompo sady navesatra ny asany tamin'ny fotoana faraparany izay nanomezan'ny tompo azy antsika tety. Ary dia tamin'izany no nanomezan'i Jesosy azy ireo zanaka sy mpiara-miasa taminy. Izany koa no mitranga ankehitriny fa rehefa lasa any amin'ny tompo mandrakizay Mama Anenlava ny mama dia hita fa ny tompo ary mitombo tsy mitsahatra ny asan'Andriamanitra izay napetrany, ary izany dia mitatra tsy eto amin'ny titany sy firenena Madagasikara ty ihany fa hatrany ivelany koa. Koa dia tanteraka araka izany ny teny fikasana sady faminaniana izay nomeny Jesosy tsy ho an'ny mama ihany fa nomeny tamin'ny alalan'ireo mpanompony ray aman-dreny toby lehibe Neny Ravelonjanahary, ray aman-dreny toby lehibe Manolo-Trony, i dada Torakotry Jean Daniel ray aman-dreny toby lehibe Farimena. Teny izay milaza fa avy eto Madagasikara no iposahan'ny fahazavana lehibe izay hipakatra any amin'ny faran'ny tany, ary Madagasikara dia fobe ny asa fitoriana filazantsara manerana izao tontolo izao. Ary dia raha mahita tokoa ankehitriny ny fahalinan'ny olona izay pijery ny site web na site internet sy ny fahatongavan'ireo vahiny dia mantatra mivantana ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifoazam-panahy eto Madagasikara sy ny momba ireo ray aman-dreny-pifoazana indrindra manokana momba ny mama na i Mama Anenlava ho izy. Ary dia noho izany raha teo no antony nampanoratan'ny mama hatramin'ny ela, indrindra hatramin'ny fotoana nanomboanay ratsiny miteny ny niarany asa taminy araka ny tena manao hoe ataovy ny boky avoahy ny firaketana tamin'ny andro Pentekosta volana May taona 1770 izany. Ary miaraka amin'izany dia hoy izy tsara ny mahay teny pirenena dia ny mba hazona mampita ny afatry ny tompo any amin'ny firenen-kafa. Isan'ny voarakitra manokana tamin'izany ireo tenin'Andriamanitra tsy latsaky ny 700 izay nanovoza antsika ireo teny nanaovana ny perikiopa hatramin'ny voalohany
zany hoe hatramin'ny volana janoary taona 2010 taona hatramin'izay teo amin'ny toby fanantenana 7 zany 17 hektara Antananarivo. Ankehitriny reperekopio ny resahana dia fantatra fa mivoaka isan-kerinandro amin'ny teny pirenena 4 izy batratrarana ny firenekafo zany, teny malagasy sahateo, ny teny frantsay, teny anglisy ary ny teny allemand. Ary miely ivelany amin'ny alalan'ny Facebook ira sy filazana tsara, ny adresy, ny site internet w3flm17hectare.org sy ny w3hifimadanaty.org. Ary ny tenin'Andriamanitra sy ny momba ny fifoatrana dia re maneran-tany amin'ny alalan'ny radio teny fiainana 102.3 zay mivoaka mivantana amin'ny site internet w3.vezivezy.com. Ny teny fikasana ho an'ny toby an-karamalaza sy amin'ny alalany ho an'ny firenena. Izany dia ny teny izay nomeny Jesosy teo amin'ny alalan'ny mpanompo ny ray aman-drenitsika araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa indro ny haizina manarona ny tany ary ny haizim-pinto manarona ny firenena. Fa aminy kosa no iposahany Jehova ary aminao no voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Isaia 40:1-3. Misy ny amin'izany ny fototra izay manorona na anorenan'Andriamanitra ny teny fikasany dia ny fanekena masina izay nataony amin'ny mpanompony. Hoy Jesosy tamin'ny ray rahaisitsika ohatra io, izay rehetra ao izy dia anao ary izay rehetra anao dia ahy. Jaona 7:10. Ny fidikan'izany teo mama na tamin'ny alalan'ny mama ny lava dia araka ny teny manao hoe ekeko Jesosy izay rehetra ampanaovanao ahy ary matoky aho fa tsy ho lavinao izay angatahako aminao. Koa ny fanekena izay ny fanaovana ranomarina dia midika ho firaisana antoka. Izaho manao ny asa ampanaovan'Andriamanitra ary izy koa miahy momba sy izay rehetra angatahako aminy. Manaraka izany, misy ny fenitra tokony ho tandrovina ny amin'ity hoe fahatanteran'ny teny fikasana sy ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Hoy Paoly apôstôly ny Jentilisy, fa tsy sahy ho lazaina izay zavatra tsy nampanaovan'i Kristy ahy na tamin'ny teny na tamin'ny asa mba hampanaiky ny Jentilisy. Romana 10:17. Zany hoe na ho amin'ny fitorenany filazantsara ho an'ny Jentilisy tokoa aza no nanendren'Andriamanitra ny Paoly dia tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy. Ny atao rehefa zany dia miaro ny tena, miambina ny tena mba tsy ho tratry ny fakapanahy andeha irery na hiasa irery amin'ny fahatoky tena. Dia mazava ny tenin'ny Paoly manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa fahaleoanay koa ho mpanompo. Koretiana 2:3-5. Koa ny mpanompo Jesosy dia tsy lehibe noho ny Tompo na ny iraka noho ny maniraka azy. Jaona 13:1-11. Ny fakapanahy voalohany koa izay lefa nidevoly amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay vao antsony dia ny fatoky tena. Ary fatoky tena noho ny fiantsona na ny fanendrena izay nataony Tompo taminy ho amin'ny fanompona. Ary miaraka amin'izany dia ny fahefana na toeram-pahefana izay tsy misaraka amin'ny fanompona. Ny fahendren'i Davida mpanjaka sy antony fandraisen'ny rahateo rehefa havalony dia izy naka hatrany ny hevitry ny Tompo tamin'ny alalan'ny atana mpaminany mialohan'ny ny andro sony hiady eny na dia nekena aza ho mpaminany sy mpisorona mpivavaka izy amin'ny mahafanjaka-mpisorona azy. Araka izany dia misy ny fandrika-panahy izay mety mahazo tokoa izay rehetra manao ny asan'Andriamanitra. Tondrotsika teo ny fahatokitena, matoko ny fahalalana, ny fahazarana, ny traikefananana sy ny toy izany, hany ka tsy ampivavaka na ampifiraisana amin'ny Tompo. Loa Paoly apôstôly, manompo amin'ny havoazam-panahy isika fa tsy amin'ny hailantsoratra. Romana 7:1. Tenin'Andriamanitra izay mifanaraka amin'ny voalazany manao hoe
ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Romana 12:2. Nefitra zany, tandremo ny fahamaizana, tandremo ny tsy fahamarinana, tandremo ny fieremana, tandremo ny toetra ny adama ela rehetra, zany hoe lay mahampanota. Ary dia hoy mama, tsy haiko ny manao asan'Andriamanitra tsy miaraka amin' Jesosy. Toky izany nefa fiarovana ny lehibe koa, mba ho fanaterana raha teo ny teny Jesosy manao hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 5:15. Misy mantsy hoy mama zay miteny hoe mandeha ho azy ny asa sy ny zavatra rehetra rehefa Jesosy no nanendry ahy. Kanefa izay indrindra no voamaika tokony hamailo sy hilofosana amin'ny vavaka, ny fandiniana tsara, ny famantarana izay tena hevitr'Andriamanitra sy ny fanekena ny lalana izay tariny fanahy masina. Lazaina hoe lalana sitrapon'Andriamanitra. Ny lafiny ray amin'izany dia ny famantarana ny tena, dia ny hoe izaho zany, araka ny teny Paoly manao hoe dinio ny tena nareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Koretiana 2:13-5. Ary miaraka amin'izay koa ny fiambenana ny manodidina, ny tontolo manodidina, ny olona izay mifandray sy anto mety mahatonga tokoa ny fakapanahy. Ary dia izany no natonga ny Jaona apôstôly iteny ianao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsia, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Jaona 1:4. Ary izy ireny dia tsy misy toerana le miditra anaty fiangonana, eny miditra raha azony atao aty amin'ny fifoazana. Fa nohony amin'izany hafatra izany indrindra no nampitandreman'ny Paoly apôstôly ireo Galatianina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ireo raha lasa sandoka mampidirana misokosoko mitandremany aminy, izay miditra manginginy ny safiny fahafahantsika izay ananantsika amin'ny Kristy Jesosy mba hanantevozany antsika. Sarotra izany. Galatianina 2:4. Rehefa izany dia aoka hazava fa zavatra iray ny mahazo ny teny fikasana avy amin'ny Tompo, fa zavatra hafa koa ny manatanteraka izany sy ny aharetana amin'izany. Ary zavatra sy antony izay izahan Jesosy toetra ny olona izany, raha miray aminy tokoa izy, miaraka aminy tokoa izy, mankatoa azy tokoa izy, miankina aminy tokoa izy, ary manaraka izay tariny fanahy masina azy na mandeha sanatria mivoy samirery araka ny sitrapony. Mazava ny fanambaran'ny Paoly apôstôly ho an'ny Filipianina sady ho antsika piny koa manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Filipiana 2:4. Izy no manao izany fa tsy izaho zay nanaiky ho mpanompony. Rehefa zany mitaky fanamasinana na ny asa na ny mpiasa ny asan'Andriamanitra. Ilaina izany amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Izany dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka, araka ny Timoty 1:5. Hamasinina ny zavatra rehetra izay raisina amin'ny fisaorana hoy Paoly amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ny tenin'Andriamanitra fototra iorenan'ny asan'Andriamanitra rehetra tokoa, no sady jiro izay mitsilo ny lalakare antsika ary hery izay manohana antsika mba hatanteraka izay tena asan'Andriamanitra izay tena voatendriny. Fa ny tenin'Andriamanitra no iasan'ny fananan'Andriamanitra mba hampianatra, hananatra, hanoro-lalana antsika mpiasan'Andriamanitra na mpanompon'Andriamanitra no mampahery ny finoantsika. Entsika hanaovana ny asan'Andriamanitra tokoa dia araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izay soratra rehetra nomeny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoako ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny orin'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7-9 ka hatramin'ny 7:20 dia ny asa izay fa nomany ny Tompo izany asa tsara zany. Ny vavaka manaraka izay tsy misy saraka amin'ny tenin'Andriamanitra, sehatra hifandraisantsika mivantana amin'ny Tompo sady fiomboana-panahy ary feny firaisantsika antoka amin'i Jesosy zany. Dia araka ny teny Jesosy manao hoe izaho ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko
dia ariana eny velany tahaka ny sampana izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Jaona 5:10 ka hatramin'ny 19. Andeha ho fehezitsika ity fampitana ny hafatra avy amin'ny fampianarany ray aman-dreny momba ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ireto araka izany no toetra zay ankasitrahan'i Jesosy sy tsy ankasitrahany raha manao ny asany raha ny fampianarana zay nirovantsika tamin'ny mama voalavana Germaine Nenlava no resahina. Ary dia noho ny fotoana dia santinany no raisintsika ny amin'izany. Voalohany dia ny fiazonana ny teny zay nomena. Dia araka ny baiko zay men Jesosy manao hoe aoka ny teninareo eny tsy fa zay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsina ilay ratsy de ny devolo izany. Matitoko 5:7 fa Jesosy tsy mba mamila fila. Araka ny teny manao hoe fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va zay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy araka ny Luka 7:17 ary noho izany dia hoy mama tsy tiany Jesosy ny mamila fila sy filafolaina. Manaraka izany toetra kasitrahan'i Jesosy manetry tena dia tahaka azy fa tsy ny mirehare sanatria fa ny fireharehana hoy mama io no poizina mahery indrindra zay ampiasain'ny devoly mba hanimbana sy hanafoanana ny asan'Andriamanitra dia ny asan'ny fanahy masina amin'ny fifoazana koa zany. Ny miaina sy manao ny asa miaraka amin'izany amin'ny fiainam-pibebahana sy ny fanavaozana izany no ilaitsika, izany no fototry ny fampianarana fa tsy ny fahazarana na fanaovana asa amin'ny fahazarana hoe firy-taona no efa nampiandry sy ny toy izany. Hoy mama tsy tiany Jesosy ny miasa amin'ny heri-tonta koa dia ilaina ny hanavaozan'Andriamanitra ny saina mampanahy ary hanavaozana zany mandrakariva sy hanavaozantsika koa isan'andro ny fanoratenantsika tsy tapaka mba hamboary ny tompo isika ary afaka hanao ny asany tokoa. Ny manaraka izany toetra kasitrahan'Andriamanitra ny fandavatena satria asan'ny fitiavan'i Kristy manery ny fotsika ny manao ny asan'Andriamanitra indrindra amin'ny alalan'ny fifoazam-panahy. Asa pitiavana fa tsy ny fitiavatena sanatria no mibaiko izany fa ny fitiavatena dia mitady ny azy ihany ka manao ny asan'Andriamanitra ho fitaovana tanteraka tombontsoa manokana ara-nofo araka ny tenin'ny Paoly hoe manompo ny kibony izy ary ny kibony nataony Andriamanitra. Rafeziny zany tiavo Jesosy zay niantso azony ny teny fitiasana zay nomeny ary mitandrema amin'ny fanaovana ny asa zay ampanoviny mba ho asan-kasitrahany ary omeny voninahitra tokoa dia tanteraka araka ny teny hoe izaho mombanao. Rehefa zany dia mamokatra tokoa ny mpanompon'Andriamanitra zay miray amin'ny tompo. Ny mpiasa mamokatra dia izay mandeha sy manao araka ny sitrapon'Andriamanitra, zay mazoto mitady ny tompo sy mitady ny firaisana antoka aminy. Ny mpanompo zay mikendry ny ampandroso sy anitatra ny ambadain'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fitoriana ny teny fampitana ny afatr'Andriamanitra tokoa amin'ny fomba marina sy ny fanaovana ny asa amin'ny tahotra sy ny ovitra. Ny mpanompo ankasitrahana sady mamokatra dia izay mikatsaka ny tavan'Andriamanitra tsy tapaka sady miady varotra amin'i Jesosy mba izy ny miasa hanao ny zavatra rehetra ka haneho ny voninahiny izy ary dia mahay manome voninahitra ny tompo mandrakariva izany mpanompo zany. Hoy mama ny nahavitan'i Jesosy ny asany dia izy nazoto nitokana ny dinika tamin'ny rainy na ny rainy tolokeviny amin'izay tokony ataony ary ny azo na raha teo ny fanekena zay nataony taminy araka ny teny manao hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony zay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Jaona 4:4 ary dia nolazainy Jesosy tokoa hoe raha izaho ihany izy dia tsy mahay manao na inona araka izay reko no hitsarako ary marina ny fitsarako fa tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapony zay naniraka ahy dia ny ray zany. Araka izany mametoky ho antsika Jesosy. Raha misy olona manompo amo izy dia ankalaza azy ny ray, tsy manompo ny tenany fa manompo ny tompo.
dia hoy Paoly apôstôly ko amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina 5:15-20 dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany izany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay tompo misonoantsika sy mpanefa azy ary tompo manapaka ny mpanompon'Andriamanitra sy ny asany rehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen.